Fa miarabantsika rehetra, arivavaka sika. Jesosy malalo misaotrany amin'ny fanatrehanao. Misaotrany amin'ny famanginao anay amin'ity anio ity. Tsapanay zany Jesosy malala ary rehefa mamangy anao dia tsapanay ny herin'ny famanginao anay. Fony anao tety ambony tany rehefa namangy any Marta sy Maria dia Maria kosa nisafidy ny anjara tsara izay tsy hosorana amintsony dia ny eo tongotrao. Mififatoana feno zay androany eo ambany tongotrao ianao fotsiny. Tsy variana any avelany any ny sainay sy ny fonay fa tena ifantoka eo amin'ny fanatrehanao. Ary rakofy ny fanahinao masina mba hiafina tanteraka ao aminao. Zao dia mpanompotsy maso ihany fa izay tokony ataoko nataoko. Ary mifasahina avy amin'ny herin'ny fanahinao masina mafako mijoro mitondra ny havatrao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Toy an'izay efa voalaza teo izay ihany raha mijery indray mpimaso ny izao tontolo izao tsika dia fa tena hoe vanim-potoana ny aizina izao. Vanim-potoana anjakan'ny aizina. Rehefa ahoana moa ny atao hoe aizina? Rehefa aizina tiako resahana tsy hoe aizina ara-bakiteny fa rehefa fotoana eken'ny fiarahamonina ny ratsy. Izany hoe efa manaiky ny fisian'ny ratsy ny fiarahamonina dia efa antsoina hoe vanim-potoana ny aizina. Dia manoloana izay indrindra na afatra nomeny Jesosy antsika hoe inona ny tokony atao rehefa ao anaty aizina. Ahoana ny fomba atao rehefa ao anaty aizina. Dia ny afatra nomeny Jesosy antsika dia izao hoe sahy mijoro fahazavana ao anaty aizina. Sahy mijoro fahazavana ao anaty aizina. Ndao fa isika Matthieu 5. Matthieu 5:7. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Ary koa tsy misy olona mandrehatra jiro ka mametraka azy eo ambany vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany rainareo izay any an-danitra. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao izy Jesosy. Matoa miresaka izy fahazavan'izao tontolo izao dia satria manina zany izao tontolo izao? Maizina. Rehefa maizina izao tontolo izao dia mila fahazavana. Ahoana nahafahanao mijoro fahazavana ary? Hoy Davida, fanilony tongotra sy fanazavana lalako ny teninao. Izany hoe ny hahafahanao mijoro fahazavana dia izao, mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra mifanohatra amin'ny sitrapon'izao tontolo izao. Fomban'Andriamanitra mifanohatra amin'ny fomban'izao tontolo izao. Izay mahatonga an'ilay hoe adiny mazava sy ny maizina. Dia misy fifanoheranao rehefa mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Ary ny olona rehefa mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia hoarin'i Jesosy amin'ny lehilahy manan-tsaina. Vakitsika Matthieu 5. Matthieu 5:7. Koa amin'izany nazovo ny mandray izany teniko izany ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Ary latsaka ny ranorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany. Nefa tsy nianjera izy satria efa niorina teo ambony vatolampy. Fa izay rehetra mandray izany teniko izany nefa tsy mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambony fasika. Ary latsaka ny ranorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany dia nianjera izy ka loza ny fianjerana. Hoarin'i Jesosy amin'ny lehilahy manan-tsaina izay rehetra mandray ny teniny ka mankatoa azy. Ina moa izany lehilahy manan-tsaina? Lehilahy manan-tsaina nanorina ny trano izy teo ambony vatolampy. Raha isika hoe ingénieur zany lehilahy manan-tsaina. Ny ingénieur rehefa hanao trano tsy manao foana zany. Tsy avy tonga izy dia manangana fa mipetraka aloha izy dia mandinika, manao ny étude, manao ny fomba rehetra hoe inona natao mba hampijoro an'io trano io dia atao ny étude rehetra, calculenao izay zavatra rehetra mety hamely an'io trano io na rivotra, na orana, na cyclone, na zavatra maro izay mety hamely an'io trano io. Dia menga amin'izay rehefa vita calcul izay rehetra izay dia menga amin'izay no anaovana ny fototra. Izany hoe menga amin'izay ny dimensiona an'ilay fototra hoe izao zany habe an'ilay fototra, izao ny alalan'ilay fototra. Dia rehefa vita izay dia atsangana amin'izay ilay trano.
De rehefa tonga ny fotoana mamely an'io trano io le zavatra nytanysaiko teo hoe rivotra ny cyclone de tsy menjera le trano. Atonga le trano tsy enjera de zao tsy noho ny herin'le trano, tsy noho ny tanjaky le trano fa noho le fototra ao ambany zay miazona azy. Noho le fototra ao ambany zay mitana azy ary io fototra io tsy hita maso fa le vatan'le trano hita maso, zany hoe le zavatra rehetra mamely de miatra am'le vatan'le trano. Fa mahatonga an'io trano mijoro de zao le fototra miazona azy ary miatra manainy le fototra zay miatra am'le trano. Iza moa le fototra, le vatolampy zay trano Jesoa de tsisa fa izy Jesosy le vatolampy. Le trano de ny finoko na hoe isika mihitsy le trano zay miorina eo ambony vatolampy, miorina eo ambony Jesosy. Mety ho avy ny fanenjehana, zay zany le rivotra mifofofofo, fanenjehana, fanaratsiana, fankahalana, fa fitenenany ratsy anao de zao ny lazaiko anao, ampahery anao hoe Jesosy miazona anao, tsy mamela anao irery izy. Aza matahotra ianao, mety tsy hita maso izy, tsy hitantsika maso taka le trano hoe vatan'le trano niaran'le rivotra, fa le fototra ao ambany miazona. Jesosy koa miazona anao mba tsy enjera, tsy noho ny heriko na ny tanjako no afahako mijoro fa noho Jesosy miazona atsika. Jesosy zany mifikitra atsika mafy izy, tsy hitantsika maso izy fa izy mifikitra mafy. De rehefa lasa moa ohatra lasa ny cyclone na raisiko hoe le cyclone de misy fahasimbana ihany le trano, tsy afenina zay, misy fahasimbana kely ihany le trano ohatra zay koa tsika. Rehefa manaova ny olona-teny marary tsika de mety marary ihany no fo, aloha tsy afenina. Mety marary ihany no fo zao. Rehefa misy fahasimbana le trano de miantso mpanamboatra trano de avaozina le trano réhabilitena, réparena de ohatra zay koa tsika. Atsoa Jesosy anamboatra ny fonao. Anaova ny olona-teny marary ve anao? Atsoa Jesosy. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy ary miatra manainy ny zavatra manjoa anao fa aza mieritreritra ianao hoe aiza ary Jesosy am'zao, aiza ary Jesosy am'zao zavatra mahazo anazy zao. Eo izy miazona anao izy mba tsy enjera. Inona ary mety mahatonga an'le hoe tsy fahasahin'olona mijoro fahazavana? Ilaintsika mijoro fahazavana satria Jesosy de nilaza ao amin'ny Jaona 9 hoe zao ny fahazavana zao tontolo zao izy zay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana fahazavana iny. Ny jiro ny jirama io rehefa délestage foana, rehefa matetika tapatapaka de menina ny olona, tezitra ny olona de manazava mitondra fanazavana ny tompona andraikitra ao amin'ny jirama manao hoe noho ny tsy fampiny rano izy mahatonga ny délestage. Ny rano de tenin'Andriamanitra, mahatonga ny olona tsy afa mijoro fahazavana de satria tsy ampy tenin'Andriamanitra. Natonga ny olona tsy manana fahasahina mijoro fahazavana de zao tsy feno le tenin'Andriamanitra ao anatiny de mitapatapaka be le fa zany hoe délestage sasany délestage foana izy rehefa miaraka amin'ny kristianina izy de mazava fa rehefa miaraka amin'izao tontolo zao izy de zao tontolo zao. Ozy rahalahy misy zay hoe kristianina tanalahy miovaova loko zany satria manina ary tsy ampy le tenin'Andriamanitra le fahazavana ao anaty de lasa miovaova manarak'izay. Fa rehefa feno anao de zao manana fahasahina anao mijoro fahazavana ary ataovy plein tena hoe feno tenin'Andriamanitra ny sainao ny fonao de hitanao zany hoe mirehitra mandra-piavy Jesosy zany. Ary Jesosy rehefa ho avy volaza ao Matthieu 5:20 ao anaty aiziny izy no avy. Zany hoe fijerin'i Jesosy an'ity zao tontolo zao ty rehefa ho avy izy de ao anaty aiziny. Nokeo vazikitsika Matthieu 5:20. Fanoharany amin'ny Virginy 10 ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virginy 10 izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpapakatra. Ary ny 5 tamin'ireo dia adala fa ny 5 kosa endry. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaisy ary ny endry kosa nitondra solika tao anatiny fitondrany sy ny fanalany. Ary naharitra ela ny mpapakatra dia samy rendrihana avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny mamanton'alina dia nisy antso hoe indri ny mpapakatra mivoamba hitsena azy. Dia nitsangana ireo Virginy rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany. Hatreo raha miresaka hoe Virginy aloha dia dikany hoe Virginy dia hoe madio. Hoe fiangonana madio zany reo izay nisy nampanantena fa apakatra, misy apakabady zany. Dia
rehefa ela ozy izy mipapakara dia samy natory izy folo namoa dika le hoe matory amin'ny fotoana manahoana ny olona matory amin'ny alina zany hoe anao zany na ohatra rehefa tonga ny alina dia matory ho azy ianao na tsy te hatory ary ianao dia rehefa teren'ny alina dia matory hoy Jesosy eo amin'ny Mateo 5 hoe Jona 5 zavady vakiko Jona 5:4 isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro fa avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona ny atao hoe atoandro tsy ataondro ara-baka teny akory tiany Jesosy tenen'io fa natao hoe atoandro dia fotoana mbola afahana ohatra zao atoandro zao tsika zao hoe mbola afaka mivory tsika mbola afaka miara mideran'Andriamanitra tsika mbola afaka miara mamaky baiboly tsika mbola afaka miaraka mipraitam-po amin'ny tompo fa ho avy ny alina ozy izy ny alina zany reo miteny hoe alina dia satana no ambadika zany hoe amin'ny alina no manjaka ny ratsy rehefa ho avy satana anjaka anao zay ho afany dia tsy afaka mivory toy izao tsony tsika zay le ozy Jesosy teo hoe rehefa avy ny alina ozy dia tsy afaka miasa ny olona any hoe tsy afaka manao ninina zany dika le hoe tsy afaka manao ninina zany tsy afaka mivory ohatr' izao tsika efa volazany Zoky Patrika teo fa any ivelany any za koa na hainao fijorona vavolombelona fa mira fiderana fotsiny eny an-dalana eny ka raha misy mandre dia samborony ianao dia hidina anaty violon dia mandosa azy avy eo dia amin'ny alina be mijoro vavolombelona le olona hoe zay ozy rehefa mivory dia rehefa le matory ny olona amin'ny alina iny dia amin'ny 12 alina any izy zay no miombom-bavaka zany efa fotoana fanjakan'ny aizina zany satria efa tsisy azo atao tsony tsy afaka manao ninina dia tsika saorana ny tompo eto mbola afaka mivory toy izao tena hoe araroto ny fotoana toy izao raha azo atao ny tonga dia tonga hava foana miara midera fa tena satana am'izao efa mitady fomba rehetra hikororohana tsika zany hoe aparitaka tsika jereo fotsiny coronavirus ane rehefa tena dinihana dia zao hoe manaparitaka zany hoe tsy azo atao ny mivorivory entsika foana mivavao zay hoe tsy azo atao ny mivorivory fa mamindra ny aretina fa ny tena ambadiko ny io dia zao ninona moa ny tena mivory isaka sabotsy lahady dia zanak'Andriamanitra azonareo dia ny tena tiana parity satana ambadika io dia zao hoe mila paritaka ireo fa rehefa miparitaka ireo dia zao mangatsika azonareo rehefa miparitaka ny kristianina atao anatin'ny confinement dia be ny nangatsika satria tsisy afo ny fanaly mitambatra ohatry ny afo kitay ihany io ny afo kitay rehefa afo kitay rery ny ataonao tsy hamasabary mihitsy fa mila namana io hitambatra rehefa mitambatra io dia miredareda be dia fantatry satana zay hoe reo rehefa mitambatra dia hiredareda be dia zao ndao aparitaka tsika dia rehefa miparitaka ireo dia mangatsika dia be ny nangatsika atao anatin'ireny confinement reny dia zao zany misy fotoana ohatr' zao ararotina enona tenin'Andriamanitra anangonana zay afatra meny Jesosy atsika fa Jesosy rehefa ho avy dia amin'izay maizin'izay izy no avy dia rehefa natory izy folo zany hoe tsy afaka nanao ninina noho le ratsy na le 10 heure na le 10 adala samy natory fa tsy le hoe le 10 adala rery samy natory zany hoe tsy afaka nanao ninina izy folo dia avy eo mahafinaritra ao amin'io mampahery ao amin'io Mateo 5:20 dia zao Jesosy tsy manapoka tsy tonga dia tonga tamin'izy tsy tonga tamin'ny fotoana natoriana izy folo fa naniraka amin'ny mpanompony izy aloha ile miteny io zany hoe indry mipapakatra zany hoe nampiomanina izy folo hoe mifoazy amin'izay fa efa io mipapakatra zany hoe zao koa zany fotoana fampiomanana zao atsika zao zay le hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao fampiomanana atsika hoe mifoazy amin'izay fa efa akaiky ny mpanavitra atsika efa akaiky ny mpamondry atsika hoy izy milaza ao amin'ny Mateo hoe andrandrao izy rehefa irenareo izy zavatra rehetra zany dia andrandrao ny lohanareo tsika zany efa tokony handrandra lanitra zao fa tsy fotoana fiandrandrana ny tany tsony zao fa efa mila miandrandra lanitra tsika dia zao rehefa ho avy Jesosy dia fijerena an'ity zao tontolo zao ty ao anaty aiziny dia navatra normal be zany hoe tsika zao raha amintsika raha fa amin'ny aizina dia rehefa misy jiro na lavitra be ary dia tonga dia tazantsika io misy jiro io misy fahazavana dia Jesosy koa rehefa ho avy dia hijery an'ity zao tontolo zao ty ao anaty aizina dia zay rehetra mbola mitazona fahazavana no raisina azonareo zay rehetra mbola mijoro fahazavana no raisina na inona le 10 heure ny tafiditra no raisina satria zao reo nanana tahiry nanana fahazavana zany reo tao anatiny dia nirehatra dia zay nitazany Jesosy fa le 10 adala tsy tazany fa
nanaraka amin'ny fomba an'izao tontolo zany hoe verina tsy nanana zay fahazavana tao anaty zay dia tsy voaray. Dia ny afatra manaraka mifandray an'izay dia zao hoe sahia mijoro fanasina toy an'izay ihany raha vakitsika eo amin'ny matitoko 5 teo ihany eo ambony kely eo. Matitoko 5:17 ianareo ny fanasin'ny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray no asira azy tsy misy heriny anaovana na inona na inona intsony izy fa arinany ivelany ka ho itsahan'ny olona. Dikany hoe fanasina dia hoe sira matoa atao hoe fanasin'ny tany zany dia maninona ny tany matsantso zany ny tany dia mila fanasina. Dia ny fanjakan'Andriamanitra oharin'i Jesosy amin'izay masira zay mihitsy. Vakitsika kely Luka 7:17 20. Luka 7:20 20. Ary hoy koa Jesosy, inona no hanoarako ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny masirasira izy izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelo ny famarana mandra-pahazo ny masirasira azy rehetra. Nohariny Jesosy amin'ny masira ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe ohariny amin'ny sira izay nalain'ny vehivavy izy dia nataony tao anaty koba mandra-pahazony azy mandra-pahazony masira azy rehetra. Inona moa le sira dia inona le koba? Le sira dia sika zany sira fanasina. Dia ny koba dia zao ny koba ny fiarahamonina misy atsika, ny toeram-piasana misy atsika, toeram-pianarana nametrahan'i Jesosy atsika. Isika mieritreritra hoe safiditsika ny mipetraka eo amin'ny toerana fa tena marina dia Jesosy mihitsy mametraka atsika eo. Ao amin'ny toeram-piasana misy anao zany dia Jesosy mihitsy mametraka anao satria zao ny antony. Rehefa afangaron'i Jesosy eny amin'ny fiarahamonina tsika, afangaron'i Jesosy eny amin'ny toeram-piasana misy atsika isika, afangaron'i Jesosy eny amin'ny toeram-pianarana mba haninona mba azo an'le koba. Raha ny tena marina zany dia zao hoe tokony azo tsira avy any aminao zao tontolo zao, tokony azo tsira avy any aminao ny fiarahamonina, tokony azo tsira avy any aminao ny mpiara-miasa aminao, tokony azo tsira avy any aminao ny mpiara-mianatra aminao, fa tsy sanatria lasa ifamadika amin'izay indray hoe lasa ahoana moa zany hoe lasa tsiro le koba indray ny rehany aminao tsisy ilaivana anao raha izany ozy ny tena ozy le sira teo hoe inona moa ny ilaivana ny sira rehefa tsisy hery mitondra tsiro ho an'le koba. Dia lasa matsantso tsika zany raha vao tsy manana izay fahasahina mijoro zay. Tanjo Jesosy amintsika zany dia zay hoe ny fisitsika eo amin'ny fiarahamonina dia tokony haresy lahatra ny olona ho an'i Jesosy. Tokony hataona olona ho an'i Jesosy tsika ao amin'ny toeram-piasana. Tokony hataona olona ho an'i Jesosy tsika amin'ny toeram-pianarana misy atsika. Zay natsoina hoe fanasina ary mila mahasahy mijoro an'izay fanasina izay tsika. Mijoro tsy matahotra fa Jesosy mihazona atsika foana ao ambadik'izay. Dia ny amaranako azy dia zao hoe hiresaka kely amintsika mifandray amin'izay ny fomba fanambadiana jiosy izay zava-miafina misy ifandraisany be amin'ny Jesosy sy ny fiangonana. Ny lasy vehivavy aloha zany rehefa miaraka ohatran'ny olona rehetra ihany mifankatia any ambadimbadika any miaraka any ambadimbadika any dia samy mbola menamenatra aloha fa tsy samy mbola samy miseho vahoaka, mbola samy miafokafana. Dia rehefa tonga amin'izay rehefa hoe tena mirehatra le fitiavana dia tonga manantona ny fianakavian'ny raha vehivavy raha lehilahy. Dia rehefa tonga any raha lehilahy dia manolotra divay amin'ny ao anaty kaopy atolotra ho an'ny raha vehivavy eo mason'ny fianakaviany. Dia rehefa atolotra lehilahy raha vehivavy dia manana safidy le vehivavy eo tsy terena fa manana safidy izy. Raha ohatra izy tsy misotro an'iny divay omena raha lehilahy iny dia ny dikany dia hoe mandaa izy zany eo mason'ny fianakaviany, mandaa tsy araka amin'io. Tsy fantatra hoe mety hoe menatra ny fianakaviany izy ve mety matahotra ny fianakaviany izy satria raha fianakaviana mety tsy dia tian'ny raha lehilahy, mety mankahala ny raha lehilahy. Dia raha mandà an'izay izy dia tapotra hatreo zany ny fiarahana tsy mitohy intsony fa tapaka hatreo tsy mitohy zany lanonana. Fa raha ohatra kosa misotro an'iny raha vehivavy dia marika fanekena zany hoe manaiky raha vehivavy ao anatrehan'ny fianakaviana, manaiky no ampiakariny raha lehilahy. Rehefa vita izay dia manolotra akanjo fotsy ho an'ny raha vehivavy raha lehilahy zany.
manolotra akanjo fotsy akanjo mariazy io akanjo fetina amin'ny fotoana ampakarandra lehilahy azy de io akanjo fotsy io tehiriziny raha vehivavy tsara satria akanjo madio be no omeny raha lehilahy azy de tehiriziny io tsy avelany aloto sarotony izy amin'io arova mihitsy satria amin'ny fotoana raha ohatra tonga raha lehilahy ka maloto io akanjo io de tsy afaka piakatra azy raha lehilahy satria raha lehilahy madio raha vehivavy maloto tsy afaka piakatra azy mihitsy raha lehilahy de tanjovany raha vehivavy tsara io akanjo io mba tsy aloto de rehefa vitsy zay de manolotra ana indray raha lehilahy fahatelo manolotra afo ohatrany hoe ohatrany jiro petrôle io zany de afo mirehatra be io atolotra ho an'raha vehivavy de rehefa atolotra ho an'raha vehivavy io de tehirizina vehivavy koa io afo io mba tsy ho faty arovany tsara io tsy avela raha mitady lany solika io de apiny solika an'io satria rehefa ho avy raha lehilahy de iny afo iny koa nijereny ny hevitry le afo de zao hoe mbola raha ohatra mitonga raha lehilahy mampiakatra an'raha vehivavy ka mbola miredareda be le afo de mbola miredareda zany fitiavan'raha vehivavy an'raha lehilahy de ampiakatra raha vehivavy izy fa raha ohatra kosa maty io afo ina mitsilopilopy de tsy afaka ampiakatra anazy raha lehilahy de rehefa vitsy zay rehetra zay de mandeha raha lehilahy de mitondra hafatra mametraka hafatra hoe andeha ozy ody any amin'ny raiko ho any an-trano raiko zany de andeha anamboatra trano atsika fa rehefa ho avy ny andro vitsy zay trano zay de ho avy akanao de any amin'izay misy anany misy anao tsy haiko na efa azo azotsika zay fomba jiosy zay fomba fanambadiana zay misy heviny lehibe raha jerentsika de hoe iza moa le lehilahy de iza le vehivavy Jesosy zany le lehilahy aloha tonga de mazava be hoe Jesosy lehilahy le vehivavy de isika fiangonana zany de ianao Jesosy tsy haiko nareo nahoana fa tamin'ny voalohany rehefa mifankatia amin'ny Jesosy de mbola menamenatra aloha sa tonga de mijoro eo mason'olona hoe za tia Jesosy za Jesosy fa mbola menamenatra aloha mbola matahotahotra zany tsika de rehefa tonga amin'izay ny fotoana tonga tety ambony tany Jesosy tonga manantona amin'ny fianakaviany zany le fianakaviana indray de tsisa fa zao tontolo zao ny fianakavintsika avy amin'izao tontolo zao tsika zany hoe teto amin'izao tontolo zao tsika de tonga Jesosy teto ambony tany angataka atsika eto amin'izao tontolo zao rehefa tonga izy de zao natolo ny rany teo amin'ny hazo fijaliana le tovay zany de tsy nafa le rany Jesosy Kristy hoy Jesosy mandeha amin'ny mpianatra hoe ty ozy ny rako rano fanekena vaovao zay ho alatsaka ho an'ny maro zany hoe le tovay iny zany le tao anaty kaopy de le rany Jesosy Kristy zay natolo ho atsika de na atsika manda raha ohatra tsika menatra an'izao tontolo zao de manda tsy misotro an'iny rany Jesosy zany tsy mino zany tsika tsy mino sapamonjena nataony Jesosy tsika satria mety menatra an'izao tontolo zao tsika satria n'izao tontolo zao koa mety tsy tian'i Jesosy toko hoe tsy tian'i Jesosy mihitsy makahala azy ary ianao raha vao hoe manaiky isotro an'iny de hitanao hoe ala an'izao tontolo zao ianao tsy tian'izao tontolo zao ianao de rehefa manda an'iny zany ianao de mazava ho azy fa tsy vita fanekena amin'ny Jesosy ianao tsy fofombatin'i Jesosy mihitsy ianao andao jerentsika le hoe nanaiky rehefa manaiky le sotro an'le raha zany zany hoe mino ianao nanaiky ny fofombatin'i Jesosy eto amin'izao tontolo zao de nanolotra akanjo ho anao Jesosy inona moa le akanjo fotsy de fahamasinana zany nomeny Jesosy anao de iny rehefa nomeny Jesosy anao de mila tandrovana tsara zany mila arovanao mila sarotony zany ianao amin'iny any amin'ny toeram-piasana ohatra manao kolokolo daholo ndray mpiara-miasa de ianao ahoana ianao manoloana an'izay raha tandrovanao zany ny fahamarina de ozy ianao hoe zao sitrapon'Andriamanitra tsy mety ny manao kolikoly de tsy anao zay zany le mahasarotiny anao satria zao tontolo zao de tia andotony akanjonao ozy Jakoba ao amin'ny Jakoba toko 5 zay sa toko tsy tadino jerentsika kely zava Jakoba toko voalohany andininy fahafito amby roapolo Jakoba toko voalohany andininy fahafito amby roapolo izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray ny mamanga ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana sy ny miaro ny tenany tsy hisy petipetina avy amin'izao tontolo zao zany hoe zao tontolo zao de tia nisy petipetina ho anao ny akanjonao madio fotsy be de ozy izy Jakoba hoe zao ozy ny fivavahana madio de ny miaro ny
tena tsy aloto tsy voampetipetina zao tontolo zao dia tokony asarotiny atsika zany fahamarinana nomeny Jesosy atsika satria rehefa ho avy ny andro ampiakatra atsika izy dia io jereny io ahoana fahamarinanao ahoana le akanjo nomeko anao nanaiky ve anao nolotona maloto ve sa efa madio dia mila tokony sarotony tsika ny fahamarinana fa tsy be sentiment hoe ka eto tany ihany mety zay tsika manao an'izany ka olombelona ihany dia manaiky milefotra fa raha ny tena marina dia tokony jorotsika amina fahasahina hoe zao ny fahamarinana voaraiko zao ny sitrapon'Andriamanitra ka nangahala anazy amin'ny fianakaviana nangahala anazy amin'ny mpiara-miasa nangahala azy amin'ny mpiara-mianatra dia io no ijoroko satria ireo olo ireo tsy avonjy atsika mihitsy fa Jesosy ihany no avonjy atsika ary Jesosy miteny aza matahotra tsy mahay mamono ny tena ozy fa tsy mahay manary atsika any amin'ny elo fa matahora zay sady mahay mamono ny tenanao no manary anao any amin'ny elo Jesosy zay Jesosy zany tokony inotsika Andriamanitra tokony ekena mihoatra noho ny olona hoy izy Petera zany hoe meny Jesosy anao fahamarinana efa no hamarinina zao sy anao no dioviny tamin'ny rany dia efa no hamarinina meny akanjo madio tsika mila tandrovana izay akanjo zay fahatelo dia nomeny afo inona indray le afo dia tsy inona fa ny fanahy-masina io fanahy masina io rehefa meny Jesosy atsika dia io mahatonga atsika ho tian'Andriamanitra tsisy olombelona tian'Andriamanitra amin'izao zany fa io fanahy na tsika zao arany hoe manina moa tsika nitavavory toy izao tsy hoe isika hoe tsika tian'Andriamanitra fa asan'ny fanahy masina zay fanahy masina no milatsaka ao anatisika manambara amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsika dia baby koa tsika aveo dia lasa tianazy dia io afo io dia zao mila tandrovantsika koa io afo ny fanahy masina ozy moa Paoly hoe aza mampalahelo ny fanahy masina zay nanasiana tombo-kasihy anareo io zany mety malahelo koa io na hoe mety maty io rehefa tsy tandrovantsika ahoana ary fomba ahoana ny ahatonga an'io redareta io koa jereny Jesosy zay mahatonga an'izy hoe rehefa ho avy izy dia io fanahy masina io koa jereny hoe misy tombo-kasihy fanahy masina ve tsika hitany amintsika ve le tombo-kasihy hoe io fa an'Andriamanitra tokoa io fa mbola miredareda amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ary io mahatonga mila tsapanao hoe rehefa akaiky le fotoana ohatra le akaiky le fotoana ampiakarana lehilahy ndra vehivavy dia miredareda be ny fitiavana rehefa akaiky zany le fotoana hoe ohatra hoe ny an'i Jesosy moa tsy fantatra hoe roviana le fotoana fa ny olombelona raha hoe apakabady zany dia misy fotoana ohatra hoe amin'izao maneho daty dia rehefa akaiky an'io dia miredareda be le fitiavana dia tokony ohatra izay koa io zao zany fotoana tokony firedaredan'ny fanahy masina zao ao anatintsika tokony fotoana firehetana zao dia io mampirehatra an'io dia solika mila solika dia tenin'Andriamanitra rehefa feno tenin'Andriamanitra ianao dia zao fanahy masina dia nambaran'i Jesosy hoe rehefa ho avy izy ny fanahy masina dia izy hampatsahana ireo zavatra rehetra inona moa no hampiatsahivony anao fa ny tenin'Andriamanitra fanahy masina io dia zao hoe tsy afaka hiteny mihitsy ao anatinao io rehefa tsy misy tenin'Andriamanitra ao tsy lazany momba azy izy ozy Jesosy fa zay rehetra reny tsy fantany no lazainy ka zay rehetra renao tato nambaranao tadidinao tato rehefa tonga ny fotoana ny fakapana dia ampatsihy fanahy masina anao le teny hoe zao ny teny mifanohitra ohatra ny Jesosy rehefa nalainy devoly fanahy izy dia nanino nivoaka le teny satria mampatsiahy ny fanahy masina hoe zao ny manohatra an'izany zao ny teny voasoratra hoe ka rehefa tsy feno tenin'Andriamanitra ao amintsika tsy pilaintsika dia mora amin'ny Satana mandavo atsika mora amin'ny Satana no mananjera atsika satria tsisy fahazavana tsisy firehetana ao anatintsika dia mila an'izay hoe fahafenono zay ary io le hoe samy natory ho avy ny andro tena tsy hoe mampitahotra atsika fa tena zay nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ho avy ny andro izy izy anateraka mosary amin'ny tany tsy ho fanirikanina na etaetan'ny rano anefa ozy izy fa faniriana ndreny tenin'Andriamanitra ka hitady ny olona ozy izy amin'izany fotoana zany fa tsy ahita any hoe misy fotoana ty hoe sorona amintsika izay efa voalazan'ny zoko Patrika teo any avelany any tsisy baiboly hoe anona fa sorona aminao ty ka raha ohatra ty sorona aminao nefa ny ao aminao tsy misy tenin'Andriamanitra dia mahahoana zany tsisy fampaherezana ianao za zao misy fotoana ohatra zany rehefa mitady kivikivy dia afa-tsy fanahy masina anany teny fampaherezana ao amin'ny baiboly zay rehefa raiketiko ato am-poko efa raiketo andohako hoe zao ny sitrapon'Andriamanitra zao ny tenin'Andriamanitra dia rehefa mikivy ianao dia ampatsihy fanahy masina dia mahery ianao aveo ka raha tsisy tenin'Andriamanitra mampahery anao anatinao dia dimy adaly ianao zany mialatsiny amin'le fiteny fa zay mihitsy namaritan'i Jesosy azy lasa tsy mahajoro tsika rehefa tsisy an'izay tenin'Andriamanitra zay dia io fanahy masina io mampiredareda tsika io ozy Jesosy hoe
tonga ny mpiafy ety ambony tany aozy manahoana ny faniriko ny retan'izany sady zany hoe Jesosy zany maniry ny retantsika ary io dia izay foana hoe ny andro raha amin'izao zao io jiro jerentsika tsy dia mazava io satria atoandro ny andro tsy dia hita misongadiny io fa rehefa memaizina ny andro memaizina dia manino io jiro memazava raha tena izy zany raha tena hoe logika dia zao hoe rehefa memaizina zao tontolo zao dia tokony memazava koa ianao fa tsy sanatria memaizina koa ianao miletika koa ny fahazinanao miletika koa ny fahazavanao tsy mety zay fa tokony hiamazava foana tsika manoloana n'izao tontolo izao memaizina efa tena efa maizina raha manara-bavao tsika tena efa hoe eto amintsika moa mbola hoe tena mbola ohatrany hoe toerina fa any ivelany any tena voaingana napalahelo fa maheno hoe gasy lehilahy samy lehilahy mifanambady natao soratra tany France tena mampalahelo zany efa ekena zany any ivelany any efa hoe eken'ny fiarahamonina ny ratsy efa maizina zay ary io maneran-tany io avy maneran-tany io satria tsy tamin'izany andro zany tao Sodoma sy Gomora tao ihany izy dia tao ny ravan'Andriamanitra fa rehefa ho avy manerana izao tontolo izao ho feno fahalotona dia ho avy amin'izay Jesosy hitsara nyity tany ity dia izay rembotra mazava mbola mijoro miredareda amin'ny fitiavana an'i Jesosy dia izay no ampakarina ty zany tsy sangisangy ty fanarahana Jesosy ty fa tena hoe combat tena hoe maramila manafika ozy Paul tsy maningy tena amin'izao fiainana izao maramily zany mila armé zany ary mila vonona mandrakarivo zany miandry fanendrena fotsiny hoe amin'izao dia efa lasa ianao tsy ahoana moa zany ozy tsy mandakatsy maina ozy ny miaramila zany hoe sa foana zany ianao hijoro satria ny famonjena antsika dia efa akaiky io fa mila maharitra sika Jesosy miazona antsika dia tsy fanahosany menantsika ozy fa fanamahery ary lehibe zay ao anatinareo ozy nohony amin'izao tontolo izao mila tsapantsika zay mila fantatsika zay hoe lehibe ny ao anatinao ary nambarany Paul mihitsy moa hoe anambarany Hebreo hoe nandray fanjakana tsy azy ampirorontsika fanjakana tsy azy mampiroro zao tontolo izao amin'ny aretina delta tsy haiko variant delta sa inona ray zao mora mifindra dia mirooro daholo tsika mirooro ny kristiana fa ianao raha zanak'Andriamanitra dia miteny anao ny baiboly fanjakana tsy azy ampirorona no misy anao fanjakana tsy azy ampitahorina no misy atsika fanjakana mahery fanjakana ozy Jesosy ety amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana nefa matokitsy izy fa zao fa naharesy zao tontolo izao zany hoe eto an-tany dia fahoriana raha tsorina zao tontolo izao dia fahoriana ozy Jesosy hoe za fa naharesy zao tontolo izao zany hoe fa naharesy ny fahoriana Jesosy ka raha le naharesy amin'ny fahoriana ny ao anatinao inona reny mbola tokony atahora tsy tokony isy atahora antsika ntsony fa mila voky fotsiny tsika tenin'Andriamanitra dia ino mampahery atsika mianatra mihaino ny fanahy mandrakariva inona sitrapon'Andriamanitra inona no afatra tiany Jesosy iainako amin'izao vaninandro zao dia mampahery atsika hatrany hijoro fahazavana hijoro fanasina hivavaka tsika misaotra Jesosy ny amin'ny teninao izay nomenao anay teo misaotra fa mampianatra anay ianao sa hijoro fahazavana sa hijoro fanasina eto amin'izao tontolo izao ianao dia efa nilaza fa izay manaraka anao tsy mba handeha maizina fanana fahazavana iny ary tonga teto amin'izao tontolo izao no mazava fa naleon'olona ny maizina toy izay no mazava misaotra anao izay fa tsy avy aminay fa fananao masina na tonga anay safidy ny mazava safidy ny ho tianao ilay fahazavana ary safidy hanaraka anao ilay fahazavana ary dia nataonao fahazavana zao tontolo izao tokoa izay ianao fa tsy otsony fa izahay no eo izahay no ampirisianao sa hijoro fahazavana eto amin'izao tontolo izao tsy atsantso tsy azo afenina ho ianao izay trano miorina eo tapitendrim-bohitra ary tsy misy mametraka jiro ka ataony ambany vata famara fa ataony amin'ny fitoerany zany mba hampazavany ao an-trano misaotra fa mampianatra anay mandrakariva ianao misaotra ny amin'izany teny zany teny mamelombelona ny anatinay teny mampahery anay teny mampitraka anay indray teny mampijoro ary teny mampirisika anay indray iredareda amin'ny fitiavana anao iredareda amin'ny fahatokinanao iredareda amin'ny firaisana aminao ary voalaza teo fa izay miray aminao dia mamobe ary ianao nifidy anay fa tsy izay nifidy anao ianao ary naniraka anay ianao mba handesy amo be ny vokatra ho ianao fa ny mpiasa ny vitsy ko amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa ho anareo mila fahazavana ny fiarahamonina misy anay
Mila fahazavana ny toeram-piasana misy anay. Mila fahazavana ny toeram-pianarana misy anay izay nametrahanao anay. Aoka ho tena ho fahazavana tokoa zay. Tsy hanala-baraka ny anaranao Jesosy. Tsy ho tenenany ratsy amin'ny anaranao ny fisinay. Fa tena ho vavolombelona tokoa zay Jesosy. Tena ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao. Atoky fa tsy fanahy osa no menanay fa fanahy mahery. Fanahy ny fahonona tena. Fanahy mampijoro. Kana dia feno aizy na zany amin'ny toerana nametrahanao anay dia tsy asakana anay hijoro fahazavana zany Jesosy. Rakofy ny fanahinao masina ny tsiraray. Tena ho fahazavana tokoa Jesosy. Fa tsy amikerina ampahatanjahana fa amin'ny fanahinao Jesosy. Aoka ho feno. Aoka ho vita batisa amin'ny fanahy masina ny tsiraray. Izay manatrika eto androany. Rakofy ka raha hivoaka amin'izao trano izao tsiraray dia ho feno ny fanahinao masina. Ka hijoro tokoa. Tsy iovaova anaraka ny fomban'izao tontolo izao. Fa tena hijoro amin'ny fahazavana, hijoro amin'ny sitraponao Jesosy. Ary malorina ny tranony eo ambony vatolampy. Ilay tsisa ilay vatolampy fahenao. Izay miazona anay. Izay mifikitra anay mba tsy henjera. Ary manasitrana ny fonainy amin'ny fanenjehana, ny amin'ny teny marary izay mety ataony ny hafa. Ary mampianatra anay sahady ianao hiatrika fanenjehana. Fa tsy maintsy ho avy ny fanenjehana lehibe. Dia zao dia fampianarinao sahady izay hiatrika izany. Aoka haharitra amin'ny fanarananao ny tsiraray. Aoka haharitra amin'ny fiazonana anao ny tsiraray. Ary tsy vadika. Fefa kely tsisa ilay fotoana izay anavotanao anay. Fa kely tsisa ilay fotoana izay anangananao anay. Ary eo ka ho fantatray fa vahiny sy mpivahiny zay raha eto. Fa ny misy anay dia ao aminao. Efa nomanao anay ilay trano tsara indrindra ao an-danitra ao. Efa nomanao anay ilay fotoana efa vonona ny ao an-danitra ao. Fa izay sisa ny andrasany. Miandro fotoana kely fotsiny sisa anao. Ampiakarana anay. Ary raha mamaky ny Baiboly zay dia tena hita hoe marina ny voalazanao. Tsy miniminy foana zay fa tena hoe manaraka Andriamanitra velona, Andriamanitra mahery. Misaotra Jesosy malalo, voninahitra ho anao irery ihany. Amen.